Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafo efa nialina. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho isika ity amin'izao anio izao rehefa niato kely nandritra ny ray volana teo moa zany miverina indray amin'izao fotoana izao ary efa eto ihany koa ny talia ny famoahana ny gazety Les Nouvelles sy ny taratrary ny Corée de Madagascar. Mirabanao Frank Ramarson. Mirabanao Sinezy ary miraba mpiaintsika amin'izao fotoana izao satria ray volana marina zao tsy teto ny tenako na mahita iraka tany velany ka dia verina indray zany ny fandarantsika zao. Zay resaka tany velany zay raha teo no anokafantsika ny resadresaka eto Frank Ramarson teo ny toetra raha tany Ejipta ny any Mali ihany koa tanterana ihany ny fifidianana any toerana ny 27 Jolay avy zao na dia sarotsarotra aza mety mifandrairay amin'ny toetra raha eto amintsika koa ve nefa zany rehetrarehetra zany raha ny fijeriny Frank Ramarson azy. Io mantsy anatina stratégie ataontsika hoe ratany angamba amin'le tany antrefana occidentaux zany ary hitantsika zany fa eo amin'le ady amin'ny ataontsika toe carré na amin'ny influence ny finosiny indiana aty Afrika dia mitsiketsika ny Amerikana ny frantsay moa hitanao ihany fa tsy dia maharaka tsony eo afin'ny arabola investissement fa dia manaraka zany fotsiny izy amin'izay zava-misy amin'ny zavatra hoe na dia eo ary mbola misy atao précaré amin'ny toe-daran'ny frantsay eto Afrika. Ny zavatra fantatra manko zao arakaraka ny tombatombana prévision économique rehetra dia Afrika after anatin'ny 5 taona dia mety ohatra lavitra ny sinoa ny ataontsika hoe fitombon'ny Pyrénées zany taux de croissance ary fa mandeha amin'izany zao ataontsika hoe ireo tany aty amin'ny Afrique de l'Est zany Éthiopie malaza mandeha tsara zao ny Zambie, Tanzanie, Afrika Atsimo, Mozambique moa manana sy ny Angola manana le angovo sy ny ataontsika hoe ressources minières amin'izay ary tsy lavitra amin'izay raha tokony zany aloha mbola amin'ny stade-na stock ny Madagascar zany manana tokony nainga ny toe-karena raha milamina ny toe-dara politika dikan'izany dia ny hoe eo amin'ny ataontsika hoe guerre d'influence dia manomboka mamety campion daholo amin'izay ny occidentaux satria hitanao ngia Obama tonga tany Sénégal efa tany miteny frantsay nefa satria reny hitany fa tany ataontsika hoe lehibe isan'ny mety azo an'izay tombony amin'izay hoe raha resaka fanampiana zany hoe afaka miampakatra ny toe-karena zany koa maligny matony frantsay zany no hoe ao anatiny satria misy pétrole misy mine d'or ary moramora kokoa zany mampandroso an'ireny satria tsy maintsy misy investissement d'infrastructure équipement énergie zany misy ny ataontsika hoe agriculture zay miasa kokoa ho an'izay mponina zay misy io zany hoe efa manana stratégie économique zany reo dikan'izany zany fa tsy maintsy eto amin'ny tandrifiny io politika 10 000 olona atokisany zany reo ditanao tsara zavatra nitranga tany Libye zany zao nisorona amin'izay colonel Kadhafi mbola mitoy ihany réforme angamy zao tany Tunisie tonga ny islamiste nefa nizao zany toatra verina any amin'ny Occident tandrefana ihany Tunisie en Égypte naongana ny dictateur Mubarak dia lasa ny frères musulmans fa hitan'ireo fa tsy mapetipety azy ireo zay hoe frères musulmans dia zavatra nitranga hitantsika iny zany manjo amin'izao fotoana crise amin'izao satria nandeha teo zany fifidianana dia nitsoka soufflé ny miaramila dia ataontsika nampiny vahoaka tany an-dalambe anongana Andriamatoa Morsi dia hitanao tsara fa olona avy amin'ny tandrefana ny flou vice-président Mohamed Baradei zay efa nomaniny tandrefana efa ela dia hitanao tsara zany zao fa any Côte d'Ivoire ko dia Andriamatoa Ouattara no milaza je suis le sauveur de la Côte d'Ivoire hitanao fa naongana Gbagbo dia io zany tonga ny 10 milliards de dollars ampandrosan'io ary olona financier daholo ny olona mitondra any Égypte ange ny prime ministre za amin'ny fotoana zao le voatendry normaly dia olona économiste any Tunisie koa ohatrohatr'izay ko eo zany profil hoe iza mety ampandroso iza manana stratégie ary tokony ngama fa mitaditady olohatr'izay ko ngama zareo eto Madagascar iza manana zay profil zay hotoanana amin'ity fifidianana ity ka dia verina amin'ny eto manko isika satria isika ohatrany to mandrivrevy ihany amin'ity fiandrina Pyrénées ity manao kabary ratsy roa nefa ny fantatso tsara fa ianao nge raha to ka tsy avelona ny olona mifoaka tsony taninao ianao tsy mahazo visa tsony ary ny olona miaraka aminao zay ataonao ataonao sacrifice satria
satria raha ny any ivelany zao de hoe tsy mahazo an'izay tsony zany izy telo menatra fa manodidina koa zay ary eo no ahitana hoe izy ary olona hosazina miaraka amin'izy telo ao amin'izao fotoan'izao manao sakatsakana amin'ny tsisiny ny fifidiana amin'ny tsisiny ny totsy misy blocage le krizy ary ataoko ngamba fa eo ny teneniko hoe tsika hoe tsy afaka mivelona rery tsy afaka ao anatin'ny nataonao hoe autarcie hoe matikambo hoe fiaina resaka dolo zany satria eo zany tsika zao de hoe aloha ny fefikaima amindray samitsika samy malagasy nefa nandeha aiza raha toka miteny reto hoe tsy ekena io rehefa samy fanaiky kosa vitsika malagasy hoaiza moa reo fianakaviam-be raisam-pirenena reo Franck Ramarson de enao ihany zany mamely tenanao zany enao nge tsy manambola anao investissement budget enao nge tsy maharaka an'izay tadavy mivoaka malagasy tsisy ho atany anankiray atsono to ankory avaratra de zay ekeny zay de hoe zay ataotsika eo zavatra tsy misy compétitive ny zavatra tsy ataonao ary ny tena mampalelo de jour le ataotsika hoe intempérie changement climatique ny invasion hybridienne tsy misy mirarany zany le mpitondra ny fantsana raisam-pirenena teo fantsana efa nolazaina atao sivy 9/10 izy amin'ny olona folo mahantra eto Madagasikara de mbola tsisy miteny ihany le mpanao politika am'izao fotoan'izao ary koa ary zavatra anankiray raha mahita izy nao amin'ny agriculture de misy problème goavambe satria misy filazaiko eto fa misy région ray manontolo zay fanolazain'ny technicien na spécialiste hoe mandritry ny folo taona de tsy afaka ianao mamboly am'le région io satria feno biby feno zavatra ohatr'izany tahaka ny any amin'ny région avaratra ny any avaratra am'le hoe lasika lavanila maninona hoe misy problème ary maninona misy problème tsika tsy afaka miexporter an'ireo ataotsika hoe vokatra agricole le hoe any la réunion sarotsy manao hoe manao dumping zavatra misy problème sanitaire phytosanitaire zay tsy maintsy sabona satria sady eto Madagasikara zany mety mampisy problème no any ivelany koa no mamono ataotsika hoe ny agriculture tsika ary ny exportation tsika zany rehetrarehetra zany efa tokony mpitondra fanjakana zay milaza azy mahay mahita an'izany problème zany na teteza mety azany nianina fa tsy hoe za anao mpitary manara-penitra za anao gymnase zavatra bazika ho an'ny vahoaka aloha de davina jerena mba azotsika hoe mivoatra le olona ataotsika hoe salama olona afaka mianjo de no tsara va am'le déscolarisation tena misy statistique tena angamba atsasaky ny zaza malagasy tsy mandeha mianatra tsony satria tsampony entimanana tsampony mpampianatra tsampony ataotsika hoe zavatra rehetra tsy afaka mamelona ny mampianatra ny zanany malagasy ka zany rehetrarehetra zany ilaina an'le communauté internationale ilaina le sécurité alimentaire amin'ny hoe mamana fanampiana hitanao tsara fa ny FAO ny Union européenne nge zao izay ny azo de manjary hoe zay tsy matoky an'ity régime transition fa mivola tonga de ameny ONG mena ny région zavatra grave nge zany na mifanjakanao zany tsy eken'ny any ivelany ary mampatahotra mihitsy ny zavatra ohatr'izao satria ohatrany tsy manana conscience an'izay le mpanao politika gasy mpitondra amin'ny voalohany ohatra ny fitiavatena ny betsaka hoe ataotsika hoe mampijalo vahoaka ary zay mahatonga ny olona hoe ahoana ihany asio le fifidiana maika de maika satria première étape izy ny olona hoa fiverena am'le hoe ordre constitutionnel aloha avy eo nge afaka mifandamina ihany fa mbola ty mbola makatsy hoe anao zao fampiavana-pirenena anao apaisement anao non aloha ary mahazo fifidiana tidasika na de hoe eo hoe zay weken'ny raisam-pirenena fa tsy hoe maka prudence ohatr'izao de eo foana nge zany zao le régime amin'ny ataona nge tsika mbola am'izao stade zao ihany raha zao mifandena ary tena faly de faly mihitsy ny filoha ankehitriny mipetaka hatramin'izao satria tsy misy miteny tsina ny vahoaka tsy misy miteny tsina ny manodidina hoe tsy mety tsony nge zao ao anatin'izany rehetra tsy zany hoe Franck Ramarson eto toerana ny mpanelanelana eo ny avy amin'ny SADC ny voamiran-dranomasombe indiana ny avy amin'ny flankevi-pilamina ny vondrona afrikana antondriany moa zany ny resaka sazy voalazanao teo ihany koa ny hoe anisan'ny votra tamin'ny fekevitry ny zikra teo le oravana ny CS hofaritana amin'ny herinandro ambony ihany hoany raha tsy misy ny fiovana ny datim-pifidianana izy nge zany mandeha hitondra ny fekevitry ny sika de hoe hitondra an'le ny lisy ny olo saziny fa zany velo zany vahaolana koa zany am'izao fotoan'izao hoe zao ny tianay atao zao ny zava-misy fa io nge miankiny am'sika malagasy io raha miteny zay tena nao fifidiana atao voatr'izao ary io eny ary fa tsy maninona
izy nareo hoe reto tsy mahazo milatsaka sy tsy nanara-dalàna atao zao zany ke zavatra concession azo atao zany izy fantatra tsara le zao hoe rapitso misy fifidiana raha tafita ray ministère dame deuxième tour tsy maintsy tena sasany mangala tsy misy fifidiana mandeha amy zelona amarina ny teny aloha hijanona aloha izy ro zay ataotsika hoe mampisolana any fiainam-pirenena le roapolo tapitsy isa malagasy igny tokony mijerena zao ary le izy manko manary centréany le discussion am'izao fotoana zao kanefa nefa zao de manjary mivona any amin'ny zavatra hafa mitendry mouvance social be hoe élection constitutionnelle atao samy nanekeno fifidiana io tamin'ny volana tamin'ny heritaona de zao manatona le fifidiana de misy olona foana io tsy maintsy mahita zavatra hafa fifidiana solom-bavoaka le famelo zany ke fandrebrebena fa tokony jerena marina hoe iza ny tokony hosazina hoe tena tsy mila fifidiana amty firenena ty io angeny tena tokony jerena satria misy olona tsy mila fifidiana satria voalohany aloha mbola afaka manao dandikipona izy mameno posy manao zay corruption zay ty faharoa reo koa izy mila fantatra na anisan'ireo raiky am'ireo efapolo azy fantatra fa tsy azo na 8% na 8,1% fa de monidimony teny hoe eto sika de samy eto fantatra fa tsy ho lany mihitsy na anao fifidiana solom-bavamboaka azy na anao fifidiana municipaly azy fa am'izao fotoana zao de hoe aloha andeha am'izao ihany misy ary milaza amiko mihitsy hoe saloha hoe mijanonao ihany izy de fiainana malagasy no amboamboary zany tano tsara zany fa tsy le olona mahita an'ity Kristy de lasa karazana hoe eny ary fa de zay no atao fa tsy maninona hitanao tsara le ataotsika hoe esprit le olona am'izao fotoana zao zay ny zavatra tiako lazaina aminao isorananao Frank Ramarsona teto amin'ny fandaranao isika tamin'ity anio ity ary sotranao sy nizy mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lasy e tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina